vahoaka malagasy mpiraitan-drazana miaraba antsika tsiraray isambatan'olona sy isa-tokantrano ao anatin'izao fotoatsarotra lalovan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy zao. Zany moa dia vokatry ny rotsakorana betsaka miampy ny rivodoza sy ireo voka-dratsy rehetra aterak'izany. Faritra maro eto amin'ny firenena no nitondra takaitra sy nitondra fahisana tokoa ary voakasika manokana ao anatin'izany neto andrenivohitra Antananarivo sy ny manodidina. Maro ny ainana fohy, koa dia avy mamangy amin'ny fahoriana tompoko no sady mampahery anareo fianakaviana rehetra namoy olontiana, havana sy tapaka. Zao ny lahatra sy anjaraka dia mampionona anareo izahay ary mangataka ny fampiononana feno avy amin'Andriamanitra arotsany io aminareo anasitrana ny fomba ratra. Teo ihany koa ireo naratra tao ny voatery ny findramonina sy nafindratoerana, tao ny ravatrano sy fananana ka lasa tsy manan-kialofana sy sahirana. Mirary fahasitranana feno ho an'ireo izay naratra ary mankahery tanteraka an'ireo trabona rehetra tsy ankanavaka. Reo amin'ny lafiny ara-toekarena sy fivelomana dia maro ireo vokatra no potika sy very na eo amin'ny fambolena zany na eo amin'ny fiompiana ary maro ihany koa ireo fotodrafitrasa simba na potika indrindra ny lalana sy ny lalamby. Koa dia mampahery ny vahoaka malagasy ray manontolo ary ireo mpitondra sy tompon'andraikitra isan'ambaratonga ihany koa. Aoka hifanome tanana sy fampitsinjo ka tsy hifampijery arina tava fa nao akitsy-po araky ny kolotsaina tena mamalagasy amin'ny voikava mahatratra sy ny fandalana fihavanana. Noho ireo zava-mitranga maro ireo dia mananontanyna ny fianaky ny valanaretina Covid-19 zay mbola mamely tokoa. Eo ihany koa ny tsy fahampitsakafo, ny olana eo amin'ny jiro sy ny rano fisotro madio. Eo ihany koa ny olana amin'ny famatsiana, indrindra ny ara-tsakafo sy ny solika noho ny faharatsian'ny lalana sy ny fahatapahany mihitsy aza. Iampindray ny fiakaran'ny vidim-piainana, eo raha teo koa ny fararaotana zay ataon'ireo tsy mataotody ka milofo amin'ny alatra sy ny fararaotana samihafa. Isy ny fiatraikany eo amin'ny fampianarana, indrindra ireo any amin'ny ambaratonga fanabeazana fototra. Tsy ho lazaina intsony ny firongatry ny herisetra sy ny alatra ary ny alabotra samihafa ary izay tsy fandripahalemana ho aterak'izany rehetra izany. Raha tsorona dia ampitombo be kokoa ny tany fahantrana efa misy eto amin'ny firenena izao zavatra misy izao. Eo anatrehan'izany rehetra izany, na dia tsy fotoana ifanomezantsiny aza izao dia tiako ny milaza fa na tiana na tsy tiana dia mampametra-panontaniana lalina kosa ny amin'izay andraikitry ny mpitondra manoloana ny zava-misy rehetra ary ny vahoaka sy ny olom-pirenena mametraka zany fanontaniana zany. Tsy afaka ary tsy tokony manilika andraikitra na amin'iza na amin'iza na amin'inona na amin'inona ny mpitondra firenena. Anjarany ny mamaritra ny paikady ety manarina sy ety mampandroso ka mitady ny vahaolana maharitra sy ny fotodrafitrasa mifanaraka amin'izany zay tsy miteraka korotana sy fampizarazaran-kevitra eo amin'ny fiarahamonina toy ireny resaka teleferika ireny. Anjarany ny mametraka fitantanana mahomby na gouvernance eo amin'ny firenena. Nanao ahoana ohatra ny fametrahana mialoha ireo paikady entina miatrika ny loza ara-voajanahary zay efa fantatra fa mihamananontany isan'andro noho ny fiovaovan'ny toetrandro. Io le antsoina hoe stratégie sy anticipation amin'ny teny frantsay. Maro no efa fantatra mantsy fa tsy maintsy iseho tahaka ny Kere, ny Rivomahery, ny Haitany, Dorotanety sy ny sisa sy ny sisa. Manao ahoana ny faiza mametraka ny lahara-pahamehana samihafa
efa imbetsaka ohatra no nanolotra sosokevitra ny amin'izay anaovana olaram-pahamehana ny fanaovana vaksiny ny vahoaka malagasy iedina amin'ny valanaretina covid ary eto aho dia mbola manamafy izany ihany. Mila ny fivondronan'ny hery rehetra i Madagasikara ankehitriny hoety manarina ny firenena. Koa eo anatrehan'izany aoka atsahatra ny fifanenjehana sy ny fifankahalana ka ny mpitondra no tokony ho modely sy hitarika amin'izany. Fotoana anandratana ny fihavanam-pirenena izao ka andevenana impito mandifotr'olona ny ampipody isy toerana satria firenena noresahana, vahoaka no resahana fa tsy antokon'olona na tokantrano. Aoka atsahatra ny antsojay atao amin'ireo tondroina ho mpanohitra satria ny tokony atahorana indrindrindrindra ny dia ny vahoaka maro anisa izay latsaka ao anaty fahantrana sy fahasaheranana lalina. Aoka ny mpitondra anao hovaindohan-draharaha ny fametrahana ny fitoniana na ny stabilité politika izay antoka ho amin'ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana entina mandraisy lahatra ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola ho avy eto amin'ny firenentsika. Ny mahamaika izao dia ny fanarenana. Makasitraka ireo rehetra efa nanolo tanana. Raisinay ho adidy avy aty ivelany indrindrindrindra ny miantso sy manentana ireo rehetra afaka manampy ny vahoaka sy ny firenena ary atao ampanetretena tsy misy tabataba izany mba amenona ireo ezaka efa ataon'ny mpitondra sy ny olon-tsotra na ireo vondron'olona samihafa. Eto-pamaranana dia tsy adiniko ny mirary taona 2024 hitondra fahasalamana ho antsika mpiray tanindrazana tsy ankanavaka. Ho taona izay hitsirian'ny fanantenana, ho taona hitondra fisandratana sy fahombiazana ho an'ny tsiraray eo amin'ny lafiny asa, fianarana ary fitaizana. Engany anjaka eto amin'ny firenentsika ny rariny sy ny hitsiny hiadanan'ny vahoaka malagasy. Eto koa dia miantso ny kristianina rehetra sy ny vahoaka rehetra hivavaka ary tsy hitsahatra ny hivavaka ka angataka famindram-po sy famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka sy ny mpitondra ary ny firenena malagasy. Mba hireza indrindra tompoko ary samia ho tain'Andriamanitra.